dia falmeravantsika rehetra mpanaraka ny vaovao-miparitry ny televiziona malagasy amin'izao takariva izao herinandro izay mamaraparana ity volana martsa ity ary andrasantsika ny herinandro ny pasika izany. Vaovao mikasika ny akony 7 mars aloha ny anomboantsika izao vaovao izao miavaka ny fakalazana ny 7 mars tany amin'ny district Ambatolampy ary dia maro ny hetsika nentina nanehoana izany ho arahantsika vetrany ny vaovao mikasika izay miaraka amin'ny Iarso Fabiola sy Solo Rakotoarson TVM Ambatolampy. Tsy diso anjara tamin'ny fakalazana 7 mars ny teto amin'ny district Ambatolampy toam-pivavahana iraisam-pinoana tao amin'ny efitrika Matapo tanàna no nanomboana ny fotoana. Nisy ny kabary ny fandimbiasana fampitsiahivana ny tantaran'ny 770 serivo sy ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao. Nanana ny tantara ny toerany ity Ambatolampy no anarana Ambatolampy taloha fa ambony loha ary teto amin'ny toerany ity izay no natonga ny Tsangambato hipetraka eo no teneniko hoe toerana mana-tantara ity fa tsy napetrapetraka fotsiny hoe manao ny faritra hafa dia mba manao koa tsika fa anisany nanana ny toerana maha-izy azy tony ary misy oreketiny ny taranaka faramandimby. Faranana tamin'ny fametrahana fehezam-boninkazo teo amin'ny Tsangambato'ny 7 mars sy fahalorana solombody akoho ho andreo akangasisana anamborana misa 4. Everina fa ho avy ireo akom-baovao mikasika 7 mars avy any amin'ny district sy ny faritra maro manerana ny nosy atoato fa hivadika eo amin'ny vaovao ny fampandrosoana isika miroso hatrany ny asa ny tetikasa PAER any amin'ny faritra faritra andrefan'ny nosy iny ary dia misy ny ezaka eo amin'ny fanamboarana ny lavapiringa any amin'izany commune any Toliara izany ho arahantsika ny vaovao miaraka amin'ny Julio Razafiny Ray Niasy. Tokantrano 30 mahery no vonina amin'ity herinandro ity ato amin'ny commune Ambanivohitra miary district Toliara faharoa fa hananganana kabone na WC na latrine na avy amin'ny tetikasa PAER ao amin'ny ministeran'ny rano vasian'ny Bad Arabola. Ity no fianana tamin'ireo fianakaviana ireo ho fanomboan'ny asa. Dia amin'ny commune ndrena fa mivoaka dia mangetaheta fahadiovana ka dia ohatrany hoe torako ny fanasam-bolo izy haitoy zay sandra anao ihany dia vavy koa ny fitondram-panjakana zay misy amin'ny ministeran'ny rano sy ny PAER manao azy dia velombolo za valy voaka rehetra ary ampiasa manomboka zao satria fa tsy andeha hagnala any koa. Mahimaimpona ny fanarenana izany andraketany ONG Sedra, Fasika, Vatokely, Vato, Rano ireo no anjara biriky ny mpahazo tombosoa. Lavapiringa zato eo no ahorona amin'ireo commune 4 ato amin'ny district Toliara faharoa any faritra Simo Andrefana zany amin'izao fiandohana izao raha efa 109 zany amin'ny faritra 5 eto Madagasikara. Fadiovana sy fahasalamana ny tanjona amin'ny tetikasa PAER ity. Natao isaky ny fianakaviana izay lina ny fanorenana izany fa tsy natao WC publika izay feno vato sy tapakazo amin'ny ankapobeny. Ny iray amin'ny zaza 4 maty dia maty ny areti-kibo avokoa izay retina mpahazo ny zaza be indrindra. Eo amin'izay lafy ny fampandrosoana izay ihany dia atao amin'ny district Fandriana no nankalazana ny andro eran-tany ho an'ny rano tany amin'ny faritra Moronmani. Lo hevitra nentina nankalaza izany moa dia hoe filarana lava indrindra eran-tany manoloana ny lavapiringa. Ho arahantsika ny fampitam-baovao miaraka amin'ny Andry Boboli sy Rafaly Manampisoa Benjamina TVM Moronmani. No tosaina teto amin'ny district Fandriana ny fakalazana ny andro eran-tany ho an'ny rano taty amin'ny faritra Moronmani. Loa hevitra nentina nankalazana izany amin'ny taona ity ny hoe filarana lava indrindra eran-tany manoloana ny lavapiringa. Arak'izany dia ny laharana ny lavapiringa teto satria zavatra ilain'ny vahoaka nefa tsy ampy ka ny filaharana toy izao dia nentina ampisehoana ny tsirairay sy ny mpitondra fanjakana hijery akaiky ny fanorenana sy ny fampitombona ny lavapiringa hitambarana sy trano fidiovana ary ny rano fisotro madio. Ny avy amin'ny komity paritry ny diorano asy eto Moronmani sy ny avy amin'ny district Fandriana moa no niarany salaha tamin'ny fanatotsana ny hetsika izay notsonon'ireo manam-pahefana avy eto atoerana izay nitariny taleparitry ny fahasalamana sy ny taleparitry ny mponina. Nandritra ny lahatenin'ny fandimbiasana ary no nanasodadinana ny mahazava-dehibe ny rano fisotro madio sy ny fikajiana ny rano sy ny loharano. Nentanina arak'izany ny vahoaka mba hikajy ny fahadiovana sy ny fidiovana hisoroana ny valana retina.
anjatony ireo tonga nanohina ny fanetanana ka nampiatra avy hatrany ny toromarika amin'ny rano fidiovana sy ny fanadiovana. miaraka miovina amin'ny eran-tany dia laharana lava indrindra filarana lava ho an'ny filarana kabolea mba hanehoana fa mbola mila fandraisan-dahatra goavana, mbola mila firosona mitsaratsara kokoa ho fanentanana ny isam-pianakaviana, ho fanentanana ny fanapa-kevitra sy ny fanjakana mba hijerakaiky ny lafiny rano ny fanadiovana ary fidiovana. Tafita ny hafatra raha toy izao ny fahitana azy kanefa ny fampiarana izany eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina andavanandro no mbola mila hetsika goavana izay miainga hatrany amin'ny fivampihetsiky ny tsirairay mba hampaharitra ny toromarika. Ananatsika betsaka raha ny rano raha nety Madagasikara satria dia tany milevon-drano ity nositsika ity. Izay indrindra no natonga andrareo etsy amin'ny fokontany Ambodela etsy amin'ny commune ny Ambohidratrimo ny fendrano amin'ny alalan'ny fananganana todrano nandrana tanimbary mirefy 400 hektara ary dia nitokanana tamin'ny farany herinandro iny moa zany todrano zany miaraka tamin'ny namana Claudia Jersidina sy Ange Rakotoarso amin'ny TVM Analamanga. Itombo hatrany amin'ny 3 taona isaky ny hektara isan-taona ny vokabary eto amin'ny fokontany Ambodela ao amin'ny commune Ambohidratrimo manomboka izao raha 2 taona sasany isaky ny hektara isan-taona izany teo aloha. Io no vinavina fantatra taoriny nazahoan'izany fokontany zany ny tohadrano manondraka tanimbary mirefy 700 hektara. Totosa soamantsara ny farany herinandro teo ny fitokanana izany fotodrafitrasa izany zay vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny Soro Optimiste International Club Antananarivo Mandrosoa sy ny commune Ambohidratrimo. Fokontany telo ny tena tafiditra mahazo tombontsoa amin'io barrage io. Ny fokontany nampanatongana Antode ary Ambodela zany. Velarana tany zany ny anavalina misy eo amin'ny 400 hektara dia ny anamoko misy eo 400 hektara. Tena tombontsoa koa zany avy amin'izay ny fambolena io zany manombontsoa zany zao zay dia efa tena sura fa lasa vita zany rehefa mikarana isan-taona zany hoe mivaky ambiatsy ny vary. Vola mitetina 720 million ariary no nahavitana ny asa tao anatin'ilay volana sy tapany miampy ny fandraisana anjara ny mponina. Vidinay ny village Ambodela satria akaiky Antananarivo nefa ny mahantra ihany koa izy amin'ny zavatra rehetra amin'ny zavatra betsaka. Nanao crèche zay ao ho an'ny vehivavy. Ao aoriana kely mbola hitoy anao toeram-pitsaboana sy toerana fianarana asa ho an'ny zatovo dia afarany momba ny tontolo iainana dia anamboatra parka zay ho an'ny ankizy. Anampibetsaka amin'ny fitantanana ny rano rehefa maintany ny fahavitany ity tohadrano zay nasepana vaozana ity. Fa any amin'ny district Anambanja dia misy kosa ny ezaka eo amin'ny fanatsarana ny fampidiran-ketra. Izany moa dia ao anatin'ny ezaka ataon'ny fikambanana izay miara-miasa amin'ny région Picardie avy any Frantsa ary ny fikambanana izay manao zany fionan-jany ao anatina commune Valo amin'ny district Anambanja dia ny fikambanana ny Koza iarahan'ireo tsara-mambinantoka rehetra ao anatin'ny district Anambanja amin'izany fampidiran-ketra izany ho rahantsika ny vaovao miaraka amin'ny Lucien Tongarambo amin'ny TVM Ambanja. Atrikasa mandritra ny 10 andro mahakasika ny fanatsarana ny recouvrement des impôts na ny fanatsarana ny fampidiran-ketra ny commune Navalo anatin'ny association Nikoza zay evatsian'ny région Picardie France vola ny antomboka ny alatsinainy 12 marsa ary tsy nefa raha tsy ny zoma 12 marsa folo sy arivo lasa teo teto amin'ny CRNFP ny Ambanja. Antony dia tokony tombo isan-taona ny abeny vola arotsaky ny commune na tsirairay avy amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Izo avy baka tamin'ny fivorianay tamin'ny Nikoza zegny fivorian'ny membre ny Nikoza zay avy amin'ny commune Valo Pikambagna io. Ino raha tegna tadiavintsika agnanaovana formation izy ma zegny le renforcement des capacités en fiscalité en fampidirana haitra zegny. Mbola be ny ezaka ary tanjo amin'ny filany mpiasan'ny commune na tsirairay avy sy ny roben'ny tanàna anatin'izany ity atrikasa ity.